Tamin'ny latsinainy faharoapolo ny volana novambra no ny farana ny famokarana siramamy ary ny lahady fahatelo ny volana desambra kosa no fiafarany famokarana toka ho an'ity taona 17 ity ho an'ny orinasa Coplan West Sucre Namaki. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana jiona 17 ny fanombohan'ny taopamokarana ary ny 20 ny volana novambra kosa no nikatona ny taopamokarana. Tsy navelon'ny tompon'andraikitra andalo fotsiny izao fiafarany taopamokarana izao fa nasaina avokoa ny ankolafika rehetra niatrika ny fotoan-dehibe ho famaranana izao taopamokarana izao. Ny araba amin'ny fomba manokana ny orinasa Coplan ny andriamatory tale général sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky ary indrindra ianareo mpiasa rehetra noho ny fahavitana soamatsara ny taopamokarana 720 arabaina nareo na vita izany asa doavana izany tamin'ny taona 720 izay efa adiva ivalina ity ary tonga amin'izao lanona mpamaranana izao. Ivony lanonana ny sabotsy fa 7 ny volana desambra lasa teo nentina nanazavana ny zavabita ny vokatra azo sy ny mbola ho atao. Tamin'io ihany koa no nanararaotana ny zarana prime ho an'ireo mpiasa mendrika miisa 100. Izany rehetra izany dia ny aloava ny fanomezana solon-tsakafo ho an'ireo be antitra izay miisa 700 ny zoma fa 9 ny volana desambra lasa teo ihany. Na afa-po amin'ny ankapobeny ny vokatra azo na dia nisy fienany kely noho ny tsy fahampindroatsakorana. Ity no taopamokarana fahasivy naharitra 170 andro akafary milanja roso 750 sy 3 sy 420 tapitrisa no novokarina ny West Sucre tamin'ny velaran-tany mirefy 770 sy 700 sy 5 hektara 3 sy 4 taonina kosa ny vokatra azo tamin'ity taona ity. Tsy niasa irery nefa ny orinasa fa teo ny fanohanana ireo mpamboly madinika izay miisa 550 namboly tamin'ny velaran-tany 470 hektara nahazo vokatra 4 taonina izay mitentina 3 miliara 37 millions ariary. Ireo mpamboly ireo izay tohanan'ny orinasa amin'ny alalan'ny famatsinana azy ireo ny fitaovana, ny zezika ary masomboly eo koa ny fanadiovana ny tanimboly. Tanjon'ny orinasa ny ampananana asany mponina ao Namaki sy ny manodidina ka olona 3,000 ka hatramin'ny 4,000 isan-taona no araisina andoavana karama 400 ka hatramin'ny 800 tapitrisa ariary eo. Ezaina ny ampitombo izany. Ankoatra ny fampiodinana ny orinasa dia miezaka ampandroso ny tanàna Namaki ireo mpitantana ka misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo sehatra maro indrindra fa ny lafin'ny fitaterana sy ny sosialy. Teo ohatra ny fanamboaran-dalana Namaki Katsepy 80 kilometatra, lalana Maseka Koka Atrano Bezavo 20 kilometatra. 100 taona lasa izay no nisedra olana ny mponina tamin'ireo lalana ireo ka mba azo lazaina niova izany amin'izao fotoana izao. Tetsakilany ny fanomezana pompin-drano ho fanondrana tanimbary ao Tongomena ary fametahana herinaratra 10 kilovoltametra atao Tongomena ihany sy ny maro hafa tsy voatanisa. Nakasitraka ity orinasa ity avokoa ny rehetra ary dia manantena fiara-miasa matotra mba anjaka ny filaminana sy ialana amin'ny mety isiany olana ahafahana mampiroborobo ny tanàna Namaki sy ny manodidina. Nafana ny lanonana satria ity DJ Sniper izay nalainy orinasa Coplan manokana no nampandihy ka ny masoandro nody no nampalahelo.